Misaotran'Andriamanitra isika ry ava-malalisany a tratra ity atoandro ity indray iatrentsika izao fotoam-bavaka fifadikanina iarahantsika mimbavaka eto amin'izao onjam-peon'ny radio Aziz zao sy arahanao ihany koa amin'ny tambazotra tserasera Facebook izany koa dia miarahabantsika tsiraray avy tratra izao fotoana izao manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy. Rakutukurira ilai fiti maeri fafiti abanama mamerina niberi ohira ira rifukuira fatenati ilai pamutina Irau lai faefanabe manufani paluta Natin malemi azare hajesi sauni uta O ira, ira, rifuku ira Fatenati ilai pamuzina Irau lai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unjatani O ira, ira, rifuku ira fatenati ilai pamunzina Irau ilai piamina Mia isimitanju Laitana misankamina Nalina nanju O ira, ira, rifuku ira Fatenati ilai pamunzina Iraiku fambaharitra Nifiti avanaura Nitauna wanandanitra Unina manjakiza O ira, ira, rifuku ira Fatenati ilai pamunzina Faly miarabantsika tsiraray avy araka ny efa natao teo alohany amin'ny izao fotoana atrehantsika ho amin'ny fifadikanina iarahana manerantany izao manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tokantrano tsiraray avy ny tenanay ny miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana mbavaka ho amin'ny fifadikanina izao de ny mpanomponareo ny pasteur Rakotomalala Mijotsiry avy amin'ny district Nandrondra ary indrindraindrindra zay filoha zay mitarika ho am'izao fotoana mbavaka ho amin'ny fifadikanina izao dia ny filohan'ny ministera mivavaka eto anivon'ny federasiona Madagasikara voany dia ny pastora Rakotomamonjy Erzo izay mirahalahy zany no iaraka anatanteraka izao fotoam-bavaka fifadikanina izao mirary antsika tsiraray avy mba samy andray fitahina andray fampaherezana amin'ny fotoana zay atrehantsika eto ankehitriny nefany mba ahafahantsika ary mifantoka tsara amin'ny programa zay ho atao fanomanina ny fomam-panahintsika dia anaraka hira anankiray isika. Yana
iary vavaka isika Andriamanitra rainay izay tsangany eny an-danitra ray pahary izao rehetra izao ray izay namorona ny tsy hain'ny olombelona rehetra tolotra ianao ny dera sy ny ajaka voninahitra satria miendrika izany ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay misaotra anao noho ny fitantananao mahavonjy misaotra noho ny fahatsarana izay nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy asandratray amboniny anarana rehetra dia anaranao ry Andriamanitra Jehovah raitsy toa izay mpamorona ny lanitra sy ny tany misaotra tompo satria amin'ny androany ity dia omenao ny teninao zahay mba hodininay misaotra noho ny amin'ny tenin'ny fahamarinanao izay manamasina anay misaotra noho ny fahavelomana izay omenao anay tsirairay avy satria ianao tokoa no hivelomanay siatsianay ankehitriny Andriamanitra mba ho velona ny amin'ny teninao rehetra ne izay ny teny rehetra izay miloka ny vavanao mba ahafahanay miaina araka ny sitraponao mivavaka noho ny amin'ny fahalalahana ny teninao zahay mba anana fahafantarana sy ahafantatra ny teninao ny tsirairay avy mba hiarovana amin'ny fitaky satana Andriamanitra tomponteo ka mba hahafanay miteny hoe voasoratra hoe Tompoandriamanitra ianao no angatahanay mba hahatonga anay ho fanasiny tany sy ho fanazavana izao tontolo izao satria natsoina ho amin'izany tokoa izahay ko amboary ny toetra mampanahanay tsirairay avy angataka aminao zay mba hitombonay amin'ny fahalalana ny fahamarinana sy androsonay amin'ny lalan'ny fahamasinana Andriamanitra io ilainy izany amin'izao fotoana izay isin'ny
faharatsiana fahamazinana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny toe-panahin'ny olona amin'izao fotoana izao. Misaotranao Andriamanitra no ny amin'ny anjely masina izay manafaka anay amin'ny anjeliny ratsy manana piaro izay ka dia mankasitraka midera sy mankalaza ny anaranao ny amin'izany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ireo antom-bavaka ireo. Misaotra Tompo. Amen. Dia mbola manaritra ny fiarabanantsika ato anatin'izao fotoana fifadikanina izao ry havana malala, ary maniry ny ahitantsika fifaliana, finaretana, masabata fitsarana azy mandritry ny fotoana izay rahantsika eto. Maniry ny ananao fiadanam-po, ahitana ny sitrapon'Andriamanitra mandritra ny fotoana fifadikana ity. Ato anatin'ny tenin'Andriamanitra izay raisitsika sy ifampaherezantsika eto, ny fampaherezana izany dia tiana ny mba ahazonao izany, fampaherezana ahazonao izany, ery izany. Dia anao vavaka foy isika mba katahantsika ny tenin'Andriamanitra tsehatra. Raha eo tonga amin'ny fotoana izay andraisanay fampaherezana izay, ka taka aminao mba hitany teninao, andefa izany ho fanasitranao anay, andefa izany hanafaka anay. Tenitenao le tonga nofo Jesosy Kristy Tompo, fa izy tokoa ne no tonga sy tafapaka ao an-tsainay sy ao am-ponay. Mitahizao fotoana izao angatanao ny amin'ilay zanakao tia izany vavaka izany. Amen. Ny lohatenin'ny fampaherezana izay ho tanterahana eto ry havana dia manao hoe teny miafina adino. Efa nanadino teny miafina ve ianao na le hoe code secret na mot de passe? Ho an'ny mpikirakira solotsaina dia misy ireny teny miafina ireny. Ao ihany koa ireo manana kaonty any amin'ny banky, any amin'ireny fisotomam-bola, reny kabinina fisotomam-bola ireny, any amin'ireny aimbovola, Airtel Money, ny Orange Money, dia tsy maintsy misy an'ity teny miafina ity foana. Tena manana maizy azy io ary tsy azontsika tsy niavina mihitsy satria manimba zavatra be dia be rehefa adino. Zao ny zavatra niseho tao amin'ny toerana anankiray na ny firenena anankiray izany, any Royaume-Uni na any amin'ity firenena anglisy izany, misy ny fampalalam-baovao atao hoe British Broadcasting Corporation izay nanao lahatsoratra tahaka izao izay milaza fa iray amin'ny olona 7 no tsy mahatadidy teny miafina ity, tsy mahita taratra ny amin'ny volany napetrany any amin'ny kaontiny any amin'ny banky izy ireo. Ao ny olon-tsotra, ao ireo efa misotro ronono satria adino ilay mot-clé na mot de passe zany ny amin'izay fotoana izay. Dia rehefa natao ny compte rehetra tamin'ireo vola adino ireo dia nahatratratra ny amin'ny 2.4 miliara volany zareo anglisy na livatra izany, livre sterling, 2.4 miliara ny compte-n'ireo vola izay tsisy mikitika, tsisy mandray, tsisy misitona satria adinon'le olona, adinon'ilay tompona kaonty ny teny miafina ny amin'izany. Vola be ny izany ry havana, vola tsisy pitaky mijanona fotsiny ao amin'ny tahiry sy famatsim-bolan'ny gouvernemanta, tantanan'ny gouvernemanta izany. Zay zavatra izay dia tsara isarena ny saintsika hoe zava-dehibe amin'ny fitantanana
ny tahirikarena ny fitadiana ity temy miafina ity am'izao vanim-potoana mampisy ny solosaina sy ny momba ny fampiasana solosaina izao na ity ordinateur ity zany misy arena lehibe lavitra zay tsy notakiana mihitsy no ny fanadinoana ny temy miafina ry havana Andriamanitra dia mampanantena ny anome atsika izay ilaitsika rehetra zay ny voalaza amin'ny salamo 3:20 anao hoe Jehova mampiandry ahy tsy hanan-java mahaory aho omen'Andriamanitra izay ilaitsika rehetra ny hery andresena ny fakapanahy omen'Andriamanitra izany voalaza ny Korintianina 1:10 ny hery mahery vaika hijoroana vavom-belona ho an'i Kristy Andriamanitra no ame izany atsika raha andinitsika no mitaky ireo hery ireo amin'ny vavaka dia tsy ho azotsika izany tsy ho azotsika izany zavatra tian'Andriamanitra omena zany arena izany zavatra rehetra izany tsy maintsy mangataka isika mitady mandondona araka ny teniny raha tiatsika ny azo ny ahita ny ho tafiditra de tsy maintsy manao io tsika araka voalaza amin'ny Mateo 7:7 Jesosy Kristy dia velona mandrakizay anao fifonana ho an'ireo zay mahatsiaro ny teny fikasan'Andriamanitra ka mitaky izany arena io teny fikasan'Andriamanitra io ny teny fikasana lehibe indrindra sy sarobidy io no teny fikasana teny miafina zay omen'Andriamanitra atsika azotsika mandray ny fitahian'Andriamanitra amin'ny alalan'io teny fikasana io no azotsika mandray ny fitahian'Andriamanitra ry havana ary tokony ho tadiditsika izy ireny fa tsy tokony ho adinoina ny apôstôly Petera dia mametoky atsika araka ny voalaza ao amin'ny Petera 2:1-3 sy ny 4 tapany voalohany manao hoe efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay ny antso atsika amin'ny voninahiny sy ny fahatsarany ary izano nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa ny lehibe indrindra ry havana malala ilaina ny teny fikasana mamy tokoa ny vavaka rehefa hitatsika fa mamaly vavaka Andriamanitra zao anefa manome atsika fanalahidy ny vavaka voavaly Jesosy eo amin'ny filasan-tsara ny Jaonina inona le fanalahidy izao ny voalaza ao amin'ny Jaonina 10:7 raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany fahamarinana be voninahitra izany ry havana malala tian'Andriamanitra omena ao atsika misy hery eo amin'ny tenin'Andriamanitra anatanteraka izany sy izay tiany atao rehefa mangataka zavatra araka ny sitrapontsika asa dimy le hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra mangataka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra mety anao fangatahana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany isika fa Andriamanitra dia milaza amintsika hoe mila mangataka zavatra araka ny sitrapony isika ry havana ny hery mpamorona izay ny antso izao tontolo izao ho amin'ny fisiana dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra manome hery izany teny izany mitondra aina ny baiko tsirairay dia fampanantenana avokoa ao amin'ny boky anankiray atao hoe éducation pejy 220 no misy izany teny izany ry havana ny hery mpamorona izay ny antso zao tontolo izao amin'ny fisiana dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany amboalohany zany manome hery izany tenin'Andriamanitra izany mitondra aina ny baiko tsirairay dia fampanantenana avokoa ny tenin'Andriamanitra izany dia mahay mamorona zay ny voalaza ao amin'ny salamo 3:7 sy 9 sy 7 ary tsy misy zavatra sarotra loatra ho azy Jeremia 3:7 no misy zany teny zany ry havana ny fahalalana sy ny finoana ny tenin'Andriamanitra dia tena ilaina tokoa
am'izao vanim-potoana atsika izao. Ilaina zany amin'ny fihazonana ny valim-bavaka tadiavintsika. Raha tsy misy tenin'Andriamanitra io zany, tsisy dikany ny vavaka zay ataontsika. Jesosy dia maniry ny hitahntsika bebe kokoa. Satria nahoana? Izay ny toetrany izay. Maniry ny hita bebe kokoa atsika izy, mihoatra noho izay azotsika eritreretina. Zay ny ilay Andriamanitra. Tsara mihitsy io Andriamanitra io ry havana. Nanosika-hevitra ny hiditra ao an-trano manam-boninahitra Romanina ray Jesosy. Nefa nino ilay miaramila fa azony Jesosy atao no miteny fotsiny, dia ho sitrana ny mpanompon'izay marary any an-tranony. Nanana finoana ny tenin'Andriamanitra ity miaramila kapiteny ity. Noho nare izany Jesosy dia gaga talanjona ary vakivava nanao hoe tamin'ireo izay manodidina azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ry havana, raha misy mino ny teny fikasan'Andriamanitra ka mangataka ny amin'izany zavatra nampanantenainy izany, dia ahafaly an'i Jesosy ny hamaly ny vavaka. Ahafaly an'i Jesosy ny ame fahafahapo zany olona izany. Aza miandry ahatsapa na ahita valiny ianao vao ino ny zavatra nampanantenan'Andriamanitra. Mila mino avetrany na dia mbola tsy miloka akory ary ny vava. Ry havana, angatao amin'Andriamanitra ireo fitahina araka ny teniny, ary misaora azy noho ny fampanantenany, ny fanatanterahany izany teny fikasana izany fitahina izany. Matetika rehefa tsy mitoetra eo amin'ny teniny isika, amin'saina izany andro manalina, dia tsy voatony fanamasina ny fangatahantsika. Dia atao mandeha ho azy fotsiny ny vavaka zay ataontsika. Rehefa mitoetra amin'ny Kristy isika ary mitoetra ato amintsika ny teniny, ny fangatahana ataontsika ry havana dia fangatahana izay hoekeny. Ny Jaona voalohany toko 5:4-5 dia mivaky toy izao. Ary izao ny fahasahinana antsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka sitrapony isika dia miaino atsika izy. Fa raha fantatsika fa miaino atsika izy, na inona angatahantsika dia fantatsika fa azotsika izay angatahantsika aminy. Teny fikasana mahatalanjona izany ry havana. Teny fikasana mendrika itokisana izany. Ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia zava-dehibe ho an'ny kristianina. Fitadiana ireo tsy anjery toko sy andininy eo amin'ny Baiboly, manome antsika tombontsoa maro izy ireny. Ohatra ny fandresena amin'ny fakapanahy. Rehefa feno tenin'Andriamanitra ianao dia afaka mandresy ny fakapanahy. Ny fahalalana amin'ny fijoroana vavolombelona, ny fanantenanany amin'ny manoloana ny zavatsarotra fa mbola ivoaka ao anatin'izany araka ny teoner, mbola isy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenana. Ny fahafahana mivavaka mpinoana amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fangatahana amin'ny kafanampo eo anatrehany sy azafiandrianany ampahalianana dia mora indrindra ho an'ireo izay mitoetra ao amin'ny tenin'ny Kristy ry havana. Mora indrindra izany. Misy teny iray tiako mba ho tavela ao an-tsainao ity, mba ho eritreretinao kely ny amin'ny atao hoe olona miaina fiainam-bavaka. Ireo izay mahery kokoa amin'ny vavaka dia mahana fofeno sy voaovan'ny teny fikasan'Andriamanitra. Rehefa mahery amin'ny vavaka ianao dia feno ny fonao, feno teny fikasana, ary voaovana izany teny fikasana izany ry hava-malala ao amin'ny tompo. Anisan'ny fiadiana lalina indrindra ho an'ny tena kristianina ny fahaizana mitadidy andaratsoratra masina rehefa mitondra fahakiviana ny aiziny atao amin'ity tany ity. Mahafinaritra izany teny izany. Fiadiana ilaina indrindra ho an'ny tena kristiana ny fahaizana mitadidy ny tenin'Andriamanitra
ry havana raha marina zany de zao Andriamanitra dia mibaiko ny fitadinan-dalatsoratra masina sy ny fisaintsainana izany mba ampahomby atsika ary hitay atsika ny teny eo amin'ny Salamo toko voalohany 2:7 dia milaza momba ny olona voatay zao koa voalaza ao amin'ny Josoa toko voalohany 9:9 aoka tsy ala mivavanao ity boky ny lalàna ity dia saintsainao andro manalina hitandremanao araka izay rehetra voasoratra eo ary am'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ho ambinina ry havana manapa-hevitra ny ameno ny tenin'Andriamanitra ny sainao ary atambohy mivavaka izany aza manokatra soratra masina raha tsy mivavaka aloha amin'ny fisaintsainana ireo andalateny voalaza ao amin'ny soratra masina eto ambavaka izany ry havana malala Andriamanitra hitahatsika ny amin'izany anampy atsika amery atsika ireto misy fanalahidy fito mba ahafahantsika ahita fahombiazana eo fitadiana izay voalaza ny soratra masina ny voalohany amin'ireny dia izao fantaro fa ity ny lohatsika izay misy ny ati-doha zany ny ati-dohantsika io dia taova velona mitaky fikoriana ny raha ara-dalàna mba hiasa araka ny tokony ho izy zany hoe mila raha mikoriana zany io mba hiasa araka ny tokony ho izy fikorianana ara-dalàna tsy kely tsy betsaka ny sakafo voalaza ao amin'ny Genesisy toko voalohany sy ny Daniela toko voalohany araka izay azo atao dia tokony arahina izany satria mahatsara atsika izany io ny tena mahomby indrindra hitondra ho amin'ny fahasalaman'ny saina ary satria saina io no ahafahantsika mitadidy dia ilaitsika izany ny mikarakara sy manao izay asalama io saintsika io ny fifadiana eo zava-mahadomelona tsy ilaina sy atao fialam-boly anisan'izany ny kafeina ny nikotina dia mampitombo ny fikorianany raha misy oksizena makany amin'ny ati-doha mety bosesika zany ny raha ho any amin'ny ati-doha any ny sakafo ara-pahasalamana kosa nefa ny fampiasana ara-batana ny tanamasoandro ny fialan-tsasatra ny rano madio sy ny fahadiovana ny fahalalana oniny dia samy manana ny anjarany asany lehibe eo amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny ati-dohantsika mba ahafahantsika mitadidy ny tenin'Andriamanitra izany faharoa dia izao ry havana aza kivy mihitsy mianatra ny tenin'Andriamanitra ary izao aoka tsy ho adintsika fa raha ohatra ka io azo dia tsy mitsahatra ny mitombo mea lehibe mandritry ny androm-piainany dia toy izany koa ny ati-dohantsika olombelona ry havana tsy mitsahatra manorina fifandraisana vaovao mandritra ny androm-piainany izany ati-dohantsika izany tahaka ny rano izay toa malemy toa tsy hita zay andraisana azy fa rehefa manomboka mitetetsy kelikely eo amin'ny vato izy dia andoka izany vato izany dia toy izany koa ry havana fiasan'ny tenin'Andriamanitra fiasan'ny baiboly eo amin'ny fosiny saitsika hanoratra toetra tsara ao anatin'izany fosiny saitsika izany ny baiboly rehefa mitojo isika mitojo sy tapaka mandinika izany ny fahatelo dia izao ry havana mifidiana andiny tsoratra masina misy dikany manokana ianao manaova lisitra misy andininy 10 hatramin'ny 12 amin'ny manaova fitadinany amin'izany fa anova amin'ny fiainanao izany ary mahatonga ny fonao angoragoraka ao anatinao mifidiana teny fikasana izay tianao miresa amin'Andriamanitra ary aoka hotakinao amin'ny vavaka ataonao izany ny faefatra dia esory ny ainao manjery ireo zavatra izay toa misy tantara foroporonina etsy sy eroa indrindra ny miaino sy mijery zavatra tsy madio tsy marina mamitaka ireny ary voalazany tenin'Andriamanitra araka ny eo amin'ny Filipianina toko 4:5 izany tahaka ny mofo kiendiendy ny glasy ny sakafo maraina glasy amin'ny sakafo maraina izay hoanitsika
izay mahatonga ny zaza alay kiomana sy tsy hinana ny tena sakafo, tsy hinana voankazo, alaina tsy hinana voamaina, ny voanjo sy ireo legioma maro isan-karazany. De toy izany koa ny mampiaina ny faniriana ny ten'Andriamanitra rehefa fenotsika ireo anganongano sy zavatra foron'ny olombelona, io fosiny saina mampanahintsika io ka tsy afaka hitadidin'ny ten'Andriamanitra. Ny fahadimy ry havana de izao: manorata andinin-tsoratra masina iray ao anatin'ny karatra kely, de asiana référence izy io amin'ny lafiny anankiray, ary ny andininy sy ny référence amin'ny lafiny anankiray dia ataovy ao anaty finosana plastika, apetrao am-posinao ilay finosana, ary naizanaiza le anao dia avoay zany ary vakio. Raha eo ampiandrasana olona ianao, eo ampilaharana bus, eo ampilaharana fanafody, eo ampilaharana eny amin'ny banky eny, eo amin'ny toerana rehetra zay ananao fotoana andiniana izany, dia jereo izany tenin'Andriamanitra izany fa mila ampiasaina amin'ny fahendrena ny fotoana mba ahafahantsika mana fifandraisana etidiety amin'Andriamanitra. Avereny le référence ireny mialosy ao aoriana, zany hoe le référence alosy aorianan'ilay tenin'Andriamanitra na toko sy andininy zany, mba ahatserovana ny toerana misy ilay toko sy andininy ilaina tsy enjery. Ahatsika tsara izany. Mamerena pahankely matetika tsy akijery, mianara andininy iray na roa isan-kerinandro. Moa ve tsy ny tsenjery amin'ny leson'ny sekoly sabata no akaiky atsika indrindra ny amin'izany? Afaka manao hafa ihany koa ianao ho fanampin'izany, satria ilaina ny kolokolo io atidohantsika sy ny saintsika io havana. Ny fahenina de izao: rehefa tadidinao ny andininy iray dia ariainao tsara, dia avereno farafakely ny indray mandeha isan'andro zany. Zay no ilaina ho atsika, manomboka ho mamy toy ny tantely ny andininy, raha toka tsy miovaova ny famerenanao izany ry havana. Ny fahafito farany de zao: manaova fisaintsainana momba izany, teny fikasana izany, ampiasao amin'ny vavaka ataonao izany, zareo matetika amin'ny hafa, ampagorakoraka lalina ny fonao izany, isaky ny averin'Andriamanitra ao an-tsainao. Na rehefa miteny amin'ny hafa, ny amin'ny ahalalànao azy mba hitahiny azy ireo ianao ry havana. Izay ilay tsy ambara telo fito, ahafahantsika misaintsaina ny tenin'Andriamanitra. Afaka averinao jerena ao anatin'ny fandaharam-potoana ato anatin'ity Facebook ity zany. Fa izao misy teny farany zay tiana horesahana amintsika ity: azadino ny teny miafinao, azadino fa iakinan-javatra be dia be io. Na eto amin'ity fiainana ity, ny kontinosy ny volanao ny baky, indrindra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Azadino ny teny miafinao, azavela tsy voataky ny aren'ny lanitra zay voarakitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Feno izany ny sainao mba ho tadidinao izany. Feno ny teny fikasan'Andriamanitra ny fonao ry havana, ka amin'ny lalan'ny vavaka zay ataonao dia ampifandraiso amin'ny tenin'Andriamanitra ny fonao, mba hivoalomanao amin'ny fiainam-bavaka matanjaka. Mifandray ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ry havana. Feno ny tenin'Andriamanitra ny fosiny saina mampanano. Andriamanitra ny hitahantsika. Amen. Andesika hiditra amin'ny andiny faharoa amin'ny vavaka amin'ny ity folakandro ity ry mpiray fanantenana. Ivavaka isika. Andriamanitra tompo ty anay ao anatin'izao vavaka fanelanelana na iarahanay amin'ireo mpino rehetra manerana izao tontolo izao, dia manandratra vavaka koa izahay eto amin'ity fédération Madagasikara voany ity, ny mba ahatakaranay ny fomba fiasan'ny Satana ary anoheranay azy amin'ny herinao Jesosy Kristy tompo. Aoka
mba anana ny hery mifanano masina izay mitary-dalananay sy miaro anay izahay mba entina manohitra ny famelezan'ny devoly. Mangataka aminao koa izay mba hanasaina mazava sy malina, mandinika ary mamantatra ny tsara sy ny ratsy, ka hifidy izay mahasoa sy hitondra anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tompoandriamanitra eo, aoka mba hahafahanao izahay amin'ny toe-javatra sarotra ary mba hahafahanay hideranao ny amin'ny izany. Aoka mba ho dioviny raso an'i Kristy ny fahotanay rehetra. Aoka Tompo, mba hahafahana amin'ny aretina sy ny fandriky ny Satana izahay eny ato amin'ity tokantrano izay mampandroso ity, dia mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay eny. Izany mivavaka aminao izahay, ny mba tonga anay anatona anao hatrany. Aoka mba hisoronao izay manalavitra anay ianao, fa mba hiroso sy anatona ny seza fiandriananao izany amin'ny vavaka izay ataonay. Dia misaotra anao Andriamanitra, satria mihaino vavaka ianao, ary atao fitsapanay fa tafapaky eo amin'ny seza fiandriananao izany. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ty ihany no anirina sy angatana izany vavaka izany. Amen.
mbola andeha isika ry rahalasy anabavy malalisany a mbola iombombavaka indray ka ao anatin'ity andian'ny fahatelo amivavaka zay hotanterahana ny amin'ny toromarika taridalana avy any amin'ny foibe hoentsika manatotosa izao fifadikanina izao de misy antombavaka vitsivitsy indray hoentitsika ho tany saiko sy ho resako aminareo mihitsy nyle izy a mba ho azonareo any an-trano hoe ay ve zay koa ny antombavaka iraisantsika ny voalohany a de ny hoe mivavaka mba hahatonga atsika zany ho mahatoky sy mavitrika ary iraya amin'andriamanitra anohatra ny satana ny faharoa de ny hoe misaotra an'andriamanitra noho ny famerana ny herin'ny satana eto ambonin'ny tany ary ny fahatelo a de mivavaka mba hiazona an'andriamanitra ny rivotry ny ady mandra-panisy ny tombo-kasea amin'ny mpanompony ary ny fahaefatra de mivavaka mba hitahin'andriamanitra ny fivorimbe isa taona ny foibea maneran-tanya zay hotanterahana tsy ho ela izany mivavaka ihany koa isika ny amin'ny mba hitahin'ny fanan'andriamanitra ny fiangonana sisa sy ireo mpitarika isa tokony avy a ao anatiny ary farany a amin'ny antombavaka atsika am'izao andian'ny fahatelo zao de hivavaka tsika mba hitahin'andriamanitra ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany koa dia manasanao ary a andeha hiara iombombavaka ho anatin'izany loha hevitra anavavaka maromaro zany a isika tsiraray avy andeha anondrika andohatsikisika hivavaka andriamanitra rainay tsara indrindra zay any an-danitro misaotranao zay noho ny fitiavanao ka mbola amelanao anay ankehitriny anandratra izao vavaka izao raiso tompo ny saotra sy ny dera ny aja ny voninahitra ho anao rery any mangataka kosa ny famindrapoa ny famelan-keloka ho aminay tsiraray avy tompo malalo araky ny antombavaka zay efa nalahatra teo mivavaka zay am'ty anio ity mba ahatonga anay tsiraray avy mpanaraka mpiaino zao fandarana izao mba ho mahatoky sy mavitrika ary iray aminao andriamanitra anohatra ny satana eto am'ty zao tolo zao ity ka mba ho mpandresy tahaka anao zay tsiraray avy mahatoky zay andriamanitra fa ho tanterahanao ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay izany misaotranao zay andriamanitra satria ianao tokoa no manana ny hery rehetra hametra ny herin'ny satana eto ambonin'ity tany ity koa meteza tompo malalo hatanteraka zany teninao zany ka tsy anakery tsy anapahefana aminay amin'isa tokantrano amin'isa mpianakaviana eny any amin'ny toeram-piasana any amin'ny toerana rehetra zay mety fanesaranay any ny asany ratsy fa ianao no aoka anjaka eo amin'ny fiainanay anjaka hatramin'ny farany mivavaka ihany koa zay andriamanitra o ankehitriny mba hiazonanao ny rivotry ny ady a mandra-panisinao ny tombo-kase eo amin'ny mpanomponao tsiraray avy zany no etaetapon'ny fiangonanao am'izao andro farany zao meteza tompo malalo iay ny vavaka anay ary valio zany araky ny abenindrafonao mivavaka zay tompo mitalao aminao mba hitahinao a ny fivorimbe isa taona ny foibe maneran-tany aok'andriamanitro mba ianao no anolo-tsaina ianao no anolo-pahendrena ho an'ny tompona ndraiky tsiraray avy ho an'ny mpivory a mpizaika rehetra ao anatin'izany ka anomana ny foamam-panahy hanandratra ny anaranao ka ny zavatra rehetra tsy araky ny sitraponao andriamanitro de foano zany aza vela ho tanteraka eo amin'ny fiangonanao indrindraindrindra am'izao andro farany zao manantena mino zay fa iseho ny voninahitra ao iseho ny sitraponao vavaka ihany koa zay andriamanitro mba hitahin'ny fanahanao ny fiangonana sisa sy ireo mpitarika azy tsiraray avy manomboka aty amin'ny fiangonana eny hatrany amin'ny foibe maneran-tany mihitsy tompo malalo aoka ny fanahanao tsy ala am'ty fiangonana ity tsy ala amin'ny mpitarika ary ahatonga anay tokoa ho fiangonana sisa ho vonina hiatrika ny toe-javatra rehetra mety iseho eto am'ty zao tolo zao ity mivavaka zay andriamanitro taio ny firenenay ity madagasikara-nay ity aoka mba ho firenena matahotra anao ny mpitondra mba homenao fahendrena menao tsilotsaina mba hitondra araky ny sitraponao ny vahoaka kosa de menao ihany koa ny fahendrena hankatohy ny mpitondra anay
ary hahatonga an'izao firenenao zao firenena eo ambany fiainao sy ny fitserinao zay rehetra masoanay Andriamanitro kanefa tsy voaton'ny vava tamin'ity anio ity dia ankininay sy apetraka ifeny eo ambany fahasoavanao zany fatononay amin'ny anaran Jesosy ny vavaka amen. Minau ripamunzi numahatsarai Ewa minau misivunzi Nanti vinifanai Entinawa murunduni Naseja katumania Ai matsunu adiaku Eniara mino fa mbola manaraka izao fandarina izao tsika tsiray avy ny tokantrano any hiditra amin'ny tapany faharoa ao anatin'izao fotoam-bavaka ao amin'ny fifadikanana izao isika ankehitriny amin'ity anio ity dia hiaraka hitondra fanazavana eto ny ray aman-dreny pastora Rakotomamonjy Erzo izay lehibe ny ministera mivavaka eto anivon'ny Fédération Madagasikara Voany izay tondra fanazavana amintsika makasika an'ireo karazana vavaka eo anivon'ny fiangonantsika izay anairana ny saintsika ny tokony hiverina ao amin'izany fitiavam-bavaka izany koa ny fantaniana mipetraka pastora azonao azavaina amin'ny mpanaraka atsika aveo hoe inavy ireo karazam-bavaka izay hiaina ny fiangonantsika amin'izao andro farany izao ary tokony anairana azy ireo hiverina ao amin'izany fitiavam-bavaka izany. Sara pastorany amin'ny fitenenana izay natolotra ary iresakitsika ny amin'ny atao hoe vavaka izany no karazana vavaka araka ny tokony ho izy aloha mety ampianao izy any aminao any
fa akoatra ty fivavaka fifadikanna ty dia misy zany atao hoe vavaka fanelanelana koa dia misy moa zany lay vavaka avy any amin'ny foibea zay vavaka fitofitofito zay iarahantsika maneran-tany anaovana vavaka fangatahana ny rotsahan'ny fanahy masina toy ny tamin'ny andro pentekosta izany. Maninona moa izy io no atao hoe rojom-bavaka satria maneran-tany no asaina amin'izy io ary tsara mampahalala fa efa miparitaka sy misandrahaka maneran-tany ity fiangonantsika ty ary mba tsy ilazana hoe tsisy firenena zay tsy misy advantista dia andeha atao hoe kavotsina saina amin'ny ratsan-tanana angamba sisa amin'ireo firenena ronjato latsaka kely no tsy misy izany advantista zany. Misy mipino fa noho ny zava-misy eo amin'ilay fanjakana sy ilay firenena izay manakana ny fivavahana kristiana tsy ho tonga de tsy mijoro amin'ny fomba ofisialy zany fa misy any ambadika any. Ka ny tianao resana de zao hoe natao le fitofito amin'ny fito maraina amin'ny fito ariva fito andro anatin'ny herinandro de tanterahana izay rojom-bavaka lisy satria sika de manana le atao hoe fuseau horaire zay zara ty bola tany ty araka ny fiodonana zany manodidina ny masoandro zay ahitantsika reo ina koa zany azo lazana azy mety fe zany décalage horaire zany ohatra hoe raha ny Afrique du Sud zao mety adiny ray ny elalelany amin'ny atsika ty raha ny La Réunion na any Maurice de amin'ny adiny ray eo koa zany hoe raha amin'ny fito maraina izany de mety ato amintsika de mety amin'ny enina maraina na valo maraina any amin'ireo firenena ireo zany hoe misy vavaka mitohy tsy tapaka izany eto amin'ity tany ity ataon'ny mpino advantista rehetra ny vavaka advantista rehetra ka mila andraisantsika anjara izany mba ho tafiditra anatin'ny programan'Andriamanitra isika satria maneran-tany ny fiavian' Jesosy ary maneran-tany no anaovana ity fifadikanna mialatsiny fifadikanna moa anatiny ihany koa fifadikanna zay mbola resantsika rehefa avy eo fa ty vavaka fitofito ity tahaka ny anaovanao an'io lesona sekoly sabata io maneran-tany io ary rehefa ho avy Jesosy de maneran-tany ihany koa mandraisan-jara vavaka fitofito. Ny faharoa de zao vavaka fanelanelanana araka nefa andresahana teo ny vavaka fanelanelanana dia ataotsika ho antsika eto amin'ny fédération Madagasikara avao moa izy ity zany zay mipoitra tao anatin'ny fihiboana iny izay namaritana ny hoe tokony mba ifampitondram-bavaka ifampitotram-bavaka isika isaky ny amin'ny 6 alina amin'ny 5 maraina ary amin'ny 2 atoandro na le mety razontsika resana ihany koa hoe 7-5 ray anaovantsika vavaka ifampitondrantsika mbavaka amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fiatrehana ny olana amin'ny na ho tokantrano zany na eo amin'ny fiarahamonina na any ampiasana na any an-tsekoly ny olana manokana ny fahasalamana ao anatin'izany ty resaka arety mandringana Covid-19 ity ao anatin'izay voarakitra anatin'izay andeha ifampitondram-bavaka isika ifampitotram-bavaka fampivavah mba ho sitrana ho ny apôstôly Jakoba izay ka pastera no resana aloha ny amin'ny lay izy araka ny ten'Andriamanitra moa pasteur de miresaka ihany koa izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 5:12 izy hoe ireo rehetra ireo ny raisaina naritra mivavaka mba amin'ny vehivavy somary reny Jesosy ary ny rahalahy ilaina ny firaisan-tsaina raha lasana-pavy malalisany ary zay no mahiray atsika miara-miombina isika ao anatin'izay fiaraha-mivavaka izay mila ny firaisan-tsaina antsika amin'ny fanatanterahana an'izany ary ny faharoa naharitra ny vavaka tsy fomba atao tsindraindray fa tonga fiainana mihitsiny zany izany atao hoe fiainam-bavaka izany ary nambara tamintsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 de hoy izy hoe fahazo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy ery ny Jodea sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany tena zava-dehibe ho an'ny fiangonantsika amin'izao andro farany zao ny fiainana an'izany vavaka izany mba ho sitrana isika mba afaka ihany koa hiatrika andro toe-javatra zay hoatrehana amin'izao andro farany zao ka de manasa atsika alao hery raha lasana-bavy malalisany ny ray fo iray saina amin'ny fanatanterahana zany fotoam-bavaka izany andeha pastora hifantoka kokoa amin'ny fifadikanana isika
manana ihany koa isika eo anivon'ny fiangonana izay teraka tamin'ny 2010 rehefa lany ho président zao Fiangonana Advantista maneran-tany zao ny pastora Ted Wilson dia namoaka n'izany atao hoe vavaka rairay zany. Azonao ambara ve inona izy tia, inona ny atao ao anatiny, inona ny tanjona? Satra pasterany amin'ny fametrahana fanontaniana ary tsara ny manamarika fa misatra somary apetraka kely ihany zany le izy, tsy hoe misakana koa reto hoe ho an'le mafana fo, fa misy zavatra tiana homariana sy ho amafisina izany mba hazava tsara ny amin'ity vavaka rairairay ity. Ny vavaka 120 na rairairay dia misokajy anankitelo izy io. Ny voalohany dia vavaka atao isam-batan'olona. Ny vavaka atao isam-batan'olona dia isan-kerinandro zany mijery andro anaovana fifadikanina ny tsirairay. Izy ihany mety ny ao an-trano ihany mahafantatra azy. Io moa teny Jesosy rehefa mifadiana ianao dia aza mampisotosoto ny tavanao, aoka tsy ho fantatry ny olona mihitsy zany izay. Isam-batan'olona zany le ray voalohany. Fidy andro ray isan-kerinandro. Mbola jerentsika moa zany karazana vavakinina zany mety aminay tsirairay avy ny amin'izay. Isam-bolana indray, zay ny ray faharoa. Dia manokana andro anankiray ny fianakaviana. Mety ho sabata io, mety ho andavanandro, mety faran'ny herinandro. De ilay ankohonana zany no miaraka mifanaika mba hitolona-bavaka ao anatin'izany fifadikanina izany. Zay ny ray faharoa zay. Ny ray fahatelo dia ho atsika fiangonana. Zany hoe ny fiangonana no manatanteraka fifadikanina isaky ny sabata voalohany amin'ny 3 volana. De tahaka zao ataontsika androany izao zany. Dia vavaka fifadikanina iraisana maneran-tany io Fiangonana Advantista rehetra maneran-tany amin'io andro io. Tahaka lendresana telo hoe fitofito izany koa mandraisan-jahatsika ny amin'izay. Ya. Raha fitiana pasteur ny resaka zay fanazavana nentinao teo le ray voalohany zany dia ny sambatan'olona no manatanteraka azy. De mifidy andro anankiray isan-kerinandro ny fotoana fiverenany amin'ny fanatanterahana azy. Isan-kerinandro zany fidy andro anankiray ny sambatan'olona. Le faharoa fianakaviana rehetra de mifidy andro anankiray indray mandeha isam-bolana, zay le ray faharoa. Ary ny fahatelo de hoe ny fiangonana rehetra de sabata voalohany indray mandeha isa-3 volana nanaovana anazy. Sabata le voalohan'ny volana amin'ny 3 volana iny zany. Ya, mazava tsara ngambany zay. Inona moa zany no angatahana mandritra ny tia fifadikanina rairairay ity? Amin'ny vavaka fanelanelana anazy moa zany dia ny tena misongadina zany dia vavaka mba natao an'ny olona anankiray na vondron'olona anankiray, na efa misy vavaka voatokana miainga avy any amin'ny foibe, miainga avy ao am-piangonana, miainga avy amin'ny fédération, mety miainga avy amin'ny maneran-tany mihitsy tahaka zay efa nataontsika teo, efa natombontsika ary mbola ho tanterahantsika rehefa avy eo. De ny tontolo manodidina mety misy olona mangata-bavaka mba ho afa-panadinana de ao anatin'ny antom-bavaka zay mba ho sitrana, mba ilamina ny tokantrano, mba ho afaka fazaran-dratsy ny raim-pianakaviana na rem-pianakaviana ohatra atao anatiny zany zay, ao anatin'ilay vavaka. Misy nefa ny mety hoe tsy tiana ho aseho masin'ny fiangonana de mety atao hoe vavaka manokana le izy na fangatahana manokana. De zay zany ny izy pasteur. Misy zavatra tiako mariana kely zany hoe na misy ny fiangonana mazoto. Isam-bolana de manao an'ilay fifadikanina antsonany fiangonana. Zay moa no voalaza ao amin'ny Joela zany hoe manamasina ny fifadikanina miantsoa fivoriana masina angony ny olona sy ny mponina rehetra amin'ny tany ao an-tranon'i Jehova Andriamanitra reo, ka mandehana mitaraina amin'i Jehova. Joela 2:2 faha-4 no misy izany teny izany. Ka raha ohatra zany natao izy tia nanomboka hatramin'ny 2010 de ao anatiny tsara izany hoe ao anatina soro-dalana ara-baiboly tsara zany lay fifadikanina zay tanterahana izany.
tsy misakana izany raha ohatra ka misy hafanam-po hoe manao isam-bolana mety misy koa raha manao isan-kerinandro ny fiangonana fa izao azadino a manentana ny fiangonana rehefa tonga le fotoana iarahana maneran-tany zay pastera no anamafisiko an'izay pasteur angamba ny voalazan'ny joela toko faharoa andy fadimy folo sy fahenina ambin'ny folo a ozy izy ny teny voalaza ny soratra masina ozy izy hoe tsy ho fiaozina ny anjomara ka manamasina andro fifadikanina mety tsy ho fivoriana masina angony ny vahoaka manamasina ny fiangonana vorio ny lolona angony ny ankizo madinika mba mizaza minono aoka ny mpapakatra iala ao amin'ny efitranony ary aoka ny ampakarina iala ao an-trano fandrindy ity fitombavaka ho amin'ny fifadikanina itya raha izay filazana ho azy zay de tokony samy manaiky io programa io avokoa zany ny komity mpiangonana rehetra ny sampana rehetra ny tami rehetra ny satokatrano rehetra ao anivony zao fiangonana misy atsika izao ozy izy hoe vorio angony zany no ambarany ka tokony anaiky zany fandaminana izany avokoa isika manasa ny tsika rehetra zay manaraka izao fandarina izao mba samy anaiky ary zay le nantsona tery am-piandoana hoe miraisa saina ilaina miverina ho amin'ny firaisan-tsaina mihitsiny isika anatanteraka izany ka mba ho feo ray a ho vondrona anankiray a hiatrika ny toe-javatra rehetra ary mba ho mpandresy a isika tsiraray avy ho sitrana ihany koa isika ao anatin'izany ny anoizantsika azy angamba pastora de ny amin'ny fanontaniana hoe inona ny karazana fifadikanina azo tanterana satria tsy mazava amin'ny olona koa hoe inavy reo karazana fifadikanina ilaina am'izao fotoana zao ya izy ty moa zany hoe fifadikanina zay moa zany ny resahana azy fa le tena tsara tenenina zany de hoe raha vao resaka hanina mantsiny sika dia le hoan'ny tena zay hoan'le nofo de manina moa izy io no ahato fa tsy ajanona de le hoan'ny tenatsika ty zany ty nofo ty zany no mila janona mihitsy aloha fa ahafahana mifantoka amin'ny fifandraisana ety a amin'Andriamanitra izay ka eto zany de fifadikanina le izy fa rehefa jerena ny ao anatin'ny baiboly sy ny toe-javatra misy am'izao fotoana izao a de tsy le sakafo miditra ny vava ihany zany no tianao resahana fa zay rehetra tontolo ara-nofo a misakana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra de zay zany no fadiana ka zay indrindra no resahany eto hoe eto misy manontany hoe ahoana moa zany no ifadiana ihany nefa n'izay a manao asa vatana be a sy ny sisa azo atao tsara izany manaraka reto karazany reto koa karazana fifadikanina de zao misy ny fifadikanina maina izay tanterahana ao amin'ny baiboly izany zany hoe tsy misotro rano mihitsy zany araka ny voalaza amin'ny Estera toko faefatra dimy fahenina ambin'ny folo ny asan'ny apôstôly toko fahasivy andininy fahasivy raha tsy raha zavatra zay fotsiny sika dia nandritra ny 3 andro i Paoly dia nanino i Saul moa izy zany tam'izay fa lasa Paoly a dia mifady anina ary nanao famerenana ny fiainany rehetra mihitsy ka mibebaka teo anatin'Andriamanitra misy koa ny fifadikanina lena zany afaka misotro rano zany a ilay olona mety ranom-boaloboka io a mety rano-tsotra io a satria mety zay no zakany vatany ary mahatonga anazy fantoka amin'Andriamanitra maninona moa no atao an'izay le izy le karazany hovalintsika izay rehefa reoriana fa iroso atrany a isika ny amin'izay ao koa zany fifadiana hany-masaka de voankazo fotsiny zany na cridité na lasary isika no hoanina am'izay fotoana izay ka tsy vinaigre akory fa mety hoe voasary makirana no atao zany a mba atonga anazy marikivikivy amin'izay fifadiana hanina amin'ny ampahany le fifadikanina amin'ny ampahany zany tahaka ny andro Daniel dia ty zany le hoe végétarien tsy mihinana afa-tsy voamaina sy anana manitsamboa sy voankazo fa tsy mihinana zavatra hafa zany tahaka ny hena zany na nofina zavatra izany de misy koa ny atao hoe ty ndray zany le anankiray ty le somary resahako teo hoe tsy jery fifadikanina zany no resahana fa i Paoly zao de miteny amin'ny Romana toko 7:5 manao hoe aoka tsy sara-pandriana ny vady raha tsy amin'ny fotoana zay natokany hivavahana amin'Andriamanitra fifadiana firaisana
eo ampivady zany rehefa iana amin'andriamanitra sy ifandray amin'andriamanitra ianao dia ajanona zay firaisana aranofoa izay fifadiana serasera ny ainao manjera ny tambajotra sosialy sy ny sisa rehetra zany ao anatin'ilay fifadiana daholy izany satria misakana fifandraisantsika amin'andriamanitra izany ho atsika rehetra zany misy moa ny aty-andreny vohatra dia misy ny piana ny tele rehefa tonga amin'ny atoandro misy série télévisé jerenao tsy mety reny na tsy mififadikanina fa sabata natao andro ifandraisana amin'andriamanitra ao koa ny any ambany vohatra tsisy tele fa radio tonga de aiza le tantara de mivadibadika eo zany mandrapatonga fotoana ariva aoka ajanona ny serasera sy ireny ainao manjery rehetra ireny ny anankiray farana zay tiako marihana de ty misy any fifadikanina zay mihoatra no hery ny olombelona ao anatin'ny baiboly eo dia ny atao hoe jeune supernaturel zay nataony mosesy 7 andro sy 7 alina nataony jesosy koa tany anefitra 7 andro sy 7 alina ity anankiray ity zany de tsy de ampirisiana loatra satria tsy ho zakany vatantsika tsony le izy vatantsika efa trotraky ny aditsaina ny stress ny fiovan'ny tontolo iainana ny aretina rehetra sy ny sisa ty tsy avitan'izany 7 andro sy 7 alina izany mihitsy isika izany ary madame White moa zany de miteny mihitsy hoe tsy ampirisiana ary tsy idéaly ny fanaovana izany sy manampaizana de milaza hoe tsy satran'ny herin'olombelona itsony zany am'izao fotoana izao ka de tsy mampirisy an'izay zany ny sampanavavaka atao fédération Madagasikara voany hoe anao vavaka 70 andro sy 7 alina izany zay ka mankarazany pasteur dia maninona moa no asiana an'izay satria misy ny olona izany raha ohatra ka nona loatra izy tsy mikasika na rano aza de mety tsy fantoka amin'andriamanitra ka io zany tsy misy hoe itia ny lalàna de tsy maintsy iny no arahana zay ny namezanandreo karazany ireo mety amiko zao dia somary misotro rano kely mety aminao zao tatinao tsara mihitsy ny tsy mikasika na dia rano aza mampifantoka anao zay fa raha vao misy rano anatin'ny kibinao de fa manomboka tsy mifantoka amin'andriamanitra ianao ka inona moa le tanjona tsy hoe za tsy mihinana mihitsy fa ny tanjona dia hoe tena nana fifandraisana ety tamin'andriamanitra avy ao tao anatin'ilay vavaka tena voaseho teo anatren'andriamanitra avy momba rehetra ao anatin'ilay vavaka fifadikanina satria ny fifadikanina dia fa ahafahantsika fomba ararotina mba anehoan'andriamanitra amitsika hoe tia ny toetranao mba ahafahanao miverina amin'andriamanitra miseo mianjahanjo anatren'andriamanitra zany tsika dia hitan'andriamanitra ataon'andriamanitra hitatsika hoe kaifa zao zany nitoetrako ao anatin'ny méditation sy mivavaka ataonao zay zavatra izay ka zay ny tanjona zany zay ny anton'ireo rehetra ko arakaraka ny toe-batany tsirairay avy zany no anatanterahana io atom-bavaka io ry havana mazava tsara izay fanazavana zay pasteur fa te antandray hoe inona moa zany ny tanjona kendreny amin'ny fanatanterahana izay fifadikanina izay mazava ny tanjona fa de zavatra ara-panahy ihany ajanona ny aranofo mba tsy hanepatsembana ny ara-panahy mahafahantsika mana fifandraisana ara-panahy ety de ety amin'andriamanitra voalohany am'izany de zao mba ahafahantsika mitondra amin'andriamanitra ny toetra mampanahy atsika satria isika io ngendrere tsy de tena mahafantatra momba atsika loatra rehefa miseho le toetra voafina tany ambadika tany vao manenina rehefa avy hoe fa tena ninona nalohan'ny zavatra iny ka mba hahafahanao zany mitolona amin'andriamanitra hoe manana zao toetra izao dia fifadikanina zay tanjona zay fa aroa de mba ahafahantsika mamitra-pihavanana amin'andriamanitra fibebahana sy fekena eloka ary tena manamarika fa mandritry ny fifadikanina no anehoan'andriamanitra ny zavatra mba ahafahantsika mibebaka eo fahadisoana sy fahotantsika fahatelo de mba ahafahantsika mifampivavaka mitondra eo anatren'andriamanitra ny mavesatra rehetra fampitondra azy mavesatra hoe ten'andriamanitra ary anankiray farany de zao hoe ahafahantsika miantso mangataka ny hotsahan-dranorana farany nanonona ny tao amin'ny joela atsika teo joela voalohany joela toko voalohany joela toko faharoa asadino fa anamparana any sy de androtra kaninna fa nahako
amin'ny nofo rehetra ao Andriamanitra ao anatiny tsara mihitsy zany ny fangatantsika vavaka mba ho fianonany fanahy masina isika. Raha fehezina ry rahalasana bavy malalisany zay nambarany ray aman-dreny pasteur izay a de ny tanjona kendreny fifadikanina de mitaona atsika mba hivavaka izany. Ny faharoa dia mampianjaanja ireo zavatra samy hafa mifeny fiainatsika ny fanatanterantsika izany ary ahafahan'Andriamanitra ny manoroa ny lalina tokony mba atsika ahafahantsika ivoaka ho mpandresy. Ny fahatelo de manampy atsika ifantoka bebe koa amin'Andriamanitra ny fanatanterantsika an'izany ary anabavy alainao tara de miteny mihitsy hoe ny fifadikanina izy de fomba fivavahana atao amin'ny fomba matotra amin'Andriamanitra izany. Tena zava-dehibe zany ambara izany. Ary ny farany ny zavatra kendreny ty fifadikanina ity fivavahana ary fahavononany tsirairay hanao fanelanelana ho an'ny hafa ihany koa. Tena zava-dehibe izy io. Koa dia mandrisika atsika tsirairay avy manao fadrafitra ho am'izany atao hoe hifadianina izany. Ka mba ahafahanao mitombo ara-panahy, ahafahanao ihany koa mba mandray hery vaovao, toromarika vaovao hanamboarana ny fiainanao ka mba ahatonga antsika ho vonina ho amin'ilay fotoan-dehibe izay ahatonga ny Kristy handray antsika ho any aminy. Zava-dehibe makasika izay. Sao de mbola misy tianao amafisina pastora makasika an'izay ny resahantsika rehetra teo izay. Ity tieny izay famelombelona matetika ity zany teny Ellen White no tiako vakina amintsika. Izao no vaky ny teny nosoratana tamin'ny boky gazety Review and Herald izy ity tamin'ny 12 febroary 4 zany efa ho arivo taona lasa zay 100 taona lasa tany zany. Zao no voalazany manomboka izao ka hatramin'ny fiafaran'ny fotoana ny vahoaka an'Andriamanitra dia tokony ho matotra kokoa, ho malina kokoa, tsy miantehatra amin'ny fahendren'ny tenany fa amin'ny fahendren'ilay mpitarika azy ireo. Tokony anokana fotoana ifadikanina sy vavahana izy ireo ry havana. Io no ahafahantsika mijoro amin'ny zava-dehibe miandry atsika rehefa ho ariana fifadikanina fahazarantsika mifandray ety amin'Andriamanitra. Ny pastora, ny olona, ny mpitarika ara-pivavahana rehetra dia tsy afaka ny ambombanao tsony fa dia amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra araka ny voaresantsika tamin'ny fampaherezana teo sy ny fifadikanina izay ihany no ahafahantsika miatrika ny fiavian'i Jesosy, fantatsika tsara ny zavatra miseho anata zany fahatogavan'i Jesosy izany ka dia mahereza daholo isika. Izao ny fotoana fiomanana ho amin'izany fifadikanina sy fiavian'i Jesosy ary fiomanana amin'ny fionana amin'ilay tompoandriamantsika izany. Lehibe tokoa zany afatra zay nampitainy ray aman-dreny pastora zany ao amin'ny famaranana ny izao fanakalozakevitra foy izao raha lasy anabavy malalisany mino fa hanomboka anao drafitra ianao ho an'ny fiainanao manokana mba ahafahanao manatanteraka izany fifadikanina izany ary ahafahanao mitombo ara-panahy ho vonina amin'ny andro farany ary ahatonga antsika tsirairay avy ihany koa ho vonina hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsiny. Ka de mirary ianao zahay mba samotain'Andriamanitra isika ary ny fotoana zay natrehantsika tamin'ity anio ity de mba hitondra fitahiana ho an'ny isa-tokantrano, ho an'ny isam-batan'olona ho antsika tsirairay avy. Zay ngamba ny firariantsika pastor. Ya ary mirary anareo zay mbola ahita ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony amin'ny fotoam-bavaka rehetra zay tanterahantsika. Andriamanitra ny tahantsika. Amen. Ankehitriny ry hava malalisany dia hiditra amin'ny fitondranam-bavaka tapany farany izay nalefatsika tamin'ny SMS tamin'ny telefona izy ireny andeha hiaraka natanteraka izany izay sy ny ray aman-dreny pastor manasa anareo anaraka an'izany anatin'ny fahalianana tanteraka andeha hiaraka hivavakatsika tompoko. Ivavakatsika tompoko. Jehovah ny masina sy tsara indrindra ny an-danitro. Misaotra anazy satria mbola menao fotoana
ahafahanay miombavaka miombo-po miraisaina miara-misento amin'ny teo zavatra atrehana ankehitriny koa tonga amin'izao fotoana izao indrindra izay mba hahafahanay mifampitrotro ambavaka eto Andriamanitra mangataka aminao mba hamaly ny antombavaka ny tsirairay avy mety misy ny tsy navita nandefa tamin'ny alalan'ny SMS nahakaty kanefa dia manondrika ny lohany sy manakipo ny masony koa ankehitriny mihaino vavaka ianao satria afaka mizara amin'ny toerana maro ilay Andriamanitra tokana izay maha-Andriamanitra anao eto ary izay dia mitondra ambavaka ny amin'ny asa fitoriana izay atao sy tanterahana betsaka reo asa izay niato ary sesilany izy ankehitriny ny fanatanterahana izany vokatry ny ivalana aretina iny Andriamanitra omeo hery tanjaka fahasalamana fahazotoana rispo ny tsirairay avy mba hanao fanandramana mamy indray fanandramana mitondra fifaliana izay tsy azon'izao tontolo izao sy ty tany ity omena dia ny mizara ny afa-pamonjena ho an'ireo marobe izany misy ireo mangatambavaka izay mba hahafahana mitotro ambavaka manao fampianarana ny fianakaviana izay misy ireo maniry mba anafahazotoana anao asa fitoriana eo amin'ireo disolalana ahitsy eny amin'ny fonja gatakanao mba omba azy ireny ita azy ireny ao koa ny any amin'ny hopitaly ao ny asa atao eny anivon'ny fiarahamonina ao ireo izay mitory eny an-dalambe ao ireo izay mitory any alalan'ny fifandraisana isam-batan'olona Andriamanitra sokafo ny lalana sokafo ny fony tsirairay avy idiro any teninao amboary ny lalana ao amin'ny fony ireny olona ireny izay mikitaotaona mba hahafahanao mitoetra sy mandalo ary mikasika ny fony tsirairay avy gataka aminao mba hitany asa fitoriana ataon'ny fiangonana ihany koa mba hizotra sy ho atao amin'ny kafanampo izany ary voentana ny tsirairay avy mba hanatanteraka izany amin'izao andro farany izao eto ihany koa dia mahatsiaro ambavaka ireo izay tsy salama izahay ao ny misy nandefa afatra taty ao ny misy an'ireo izay manana nodule ao anatin'ny tratrany ao reo marahitratra ao reo mety misy homamiadana ao misy ny kista ny fibrome sy ny sisa rehetra Andriamanitra gataka aminao zahay enao lay tsy miova ho maro sy anio mandrakizay ao ka Jesosy eo ka sianao ny loharanonkaretina rehetra ka na mifanirinay dia mba ho sitra tsy miody izy ireny raha tianao ny ampiasana fitaovana izay anasitrana izany kosa dia mba ho tanterahanao ao amin'ireo olona izay miandrandra fanasitranana izany fanasitranana sy fanafana izany ny asa fivelomana izay voasembana vokatry ny arety mandringana izay mbola eo ankehitriny angataka aminao mba hita omba ary aneo fa eo ianao ho an'ireo izay very asa vokatry ny toe-javatra izay natrehana dia ny krizy Covid-19 izany angataka aminao koa mba hita ireo izay efa miasa ihany koa mety voasembasembana ny amin'ny sabata izy ireny asehoy fa zanaka ao Andriamanitra ary meo toetra mahatoky satria ny toetra mahatoky no entina makany an-danitra fa tsy ny asa eto amin'ity tany ity ao kanefa mba tsy haingayay izay rehetra miankina aminao Andriamanitra aoka mba hoarovanao ihany koa ireo izay mety hiaro ny antso-jay sy ny toe-javatra samihafa any amin'ireny toeram-piasana ireny vokatry ny fijoroana amin'ny fahamarinana aoka mba ho arehatra ao amin'izy ireo ny fahazavana mba hitan'ny olona anao amin'ny alalan'izy ireny Tompoandriamanitra io mitondra mbavaka
ny fiainatokantrano izahay mitondra-bavaka ny fiainany mpivady mba hidiranao antsehatra satria maro tokoa ireo tokantrano zay toa mizarazara toa potika toa eo mbavahoana ny faharavana Andriamanitro mangataka aminao mba hitany tokantrano tsirairay avy mba omba ary asa amin'ny fomba manokana ho an'izany tokantrano eo amoroteva ny faharavana izany ao ndray mpianakaviana zay efa lasa nandao vokatry ny krizy ny ala adidy Andriamanitro aoka ny fanano masina anaraka an'izy ireny andry ary ampiverina azy ireo ndray maro ny fanandramana zay efa nataony amin'izany mba tiana ho atao koa zany amin'ity androany ity mba hiverena ny sainy rendray mpianakaviana ireny satria misy fianakaviana misy ankohonana izay izy ny lohany izay tianao ho any an-danitra mangataka aminao mba hita ny fiainam-pianakaviana amin'ny ankapobeny dia ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany ny fifandraisany samy zanaka ny teo moa de efa voaresaka teo ny amin'ny mpivady mangataka aminao mba hita ny fiainatokantrano omba zany fiainatokantrano izany ary anala ny asan'ny satana rehetra ny fahazaran-dratsy rehetra ireo zay mety atonga fatafotohinana ao anaty zany tokantrano zany le vony no ny amin'ny rahasoanao Jesosy Kristy tompo ary mangataka aminao mba ho ivo ny serasera ao anatin'ny tokantrano mba hahafahanao manjaka mba hatonga ny tokantrano anankiray mba hampitoetranao eo anivony Andriamanitro mitondra-bavaka ny amin'ny fijoroana amin'ny finoana izahay aoka mba ho mahatoky hatramin'ny farany aoka mba anana ny fanahy izay mitoetra eo anatrianao aoka mba anana ny fanahy tsy miozongozona misy manatom-bavaka manokana angatahana ny diranao antsehanda izany ao ny manao vavaka amin'ny fanambinana vavaka mba fisaorana ny valom-bavaka sisehena zay natolotra ao ianao ane hitasy amaly ireny vavaka sandratra rehetra ireny sotra Jesosy io fa mivavaka ianao ary ho tohizan'ny pastora izany vavaka izany ankehitriny Andriamanitra ranay tsara indrindra zay any an-danitro mbola tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary mame voninahitra ny anaranao zahay raha mbola mahazo anatanteraka izao vavaka izao fandrinay mba hoanitra manompofona eo amin'ny seza fiandriananao ane izany manao ny vavaka tokoa zay ankehitriny Andriamanitro satria misy ireo zanakao zay nandefa antom-bavaka taty zay mangataka mahakasika an'ireny ankonana tsiraray avy ireny misy dada zay nandao ny ankonana fandrizy ireo ny iverenany dadany ary atonga ny dadany ho tonga eo aminao hanolo tena ho anao Jesosy io misy ny zanaka tsy mety mivavaka tsony amin'izao fotoana izao ary ny fandreny ray aman-dreny de mba hahafahany zany zanany zany hiverina eo aminao koa satria efa andro farany zao misy ny ankonana zay manana trosa tokony hoe faina tompo malalo mety izenao anokatra lalana ary tsainy fitahina amin'izany ankonana zany miazo ireo ny fahafahana ho afaka amin'izany trosa izany manantena zay Andriamanitro fa Andriamanitra mpiainy vavaka ianao Andriamanitra mpamaly vavaka ihany koa zay ankehitriny ho an'ny fianarana misy ireo zanakao zay hiatrika fanadinana indray bakalorea zany tompo malalo Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra zay afaka ny mameno tsiritsaina sy ny fahendrena koa mangataka zay ho andreo zanakay zay hiatrika an'izany fanadinana zany indray eno ny vavakay Andriamanitro me ho azo ireo ny olohany fa tsy ho rambony da io mba hahita fahombiazana izy ireo tsiraray avy ka zay manantona anao tsy mba ho lavinao mihitsy ka homenao zany fanampiana vany ambony zany koa mananteny zay fa tsisy ho diso anjara am'izany ane ny zanakao am'izany fianarana zany ihany koa Andriamanitro nisy ny zanaka zay nanatanteraka fanadinana teo zay mitondra fisaorana eo anatrianao ray soarekeo zany Andriamanitro ary matoky izahay fa omba nyreny zanaka ireny mandraka riva ianao
ka atonga azy reny isonitra mandrakariva ary ho tafita am'zany fianarana izany. Misy anefany zay ao anatin'zany fianarana izany zay misedra olana izy ireo, tsy manam-bola hoentina mamita ny fianarana. Ianao Andriamanitra tompony zao rehetra izao no angatahanay. Raha mety ianao Andriamanitra eno ny vavaky ny mpanomponao, aoka hita fiteo masonao izy ka mba azony sahaza ahafahany mamita zany fianarana izany. Araky nefa noentina teo, misy ireo vavaka manokana zay tsy nitononona, ianao nefa mahalala sy mahita izany, ko Andriamanitra mety izy ianao iaino zany vavaka izany, raha tahinika mifanaraka amin'ny sitraponao, amaly an'izany koa ny araky ny aben'drafonao. Zany vavaka zay nasandratra izany Andriamanitra de hoentinay eo anatrianao, maniry indrindra izahay mba hoanitra manimpofony amin'ny seza fiandriananao zany. Misaotra sahady ihany koa Andriamanitra ny amin'ny valim-bavaka sahady efa homenao ny zanakao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay zokinay lay kapitenay zany vavaka zany. Amen. Amen. Tapitra atreo ry raha lasana bavimbalalisa ny fotoanantsika tamin'ity anio ity. Mirary ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny ankonana tsiraray avy, ary mirary ihany koa zay mba ahita ny fitiavan'Andriamanitra ny famondrapony ary andray valim-bavaka feno noho izany fotoam-bavaka izany isika tsiraray avy, ka mbo tena zava-misy any am'tokantranontsika any izany fiadanana izany. De manao mandra-peona indray mirary soa manaraka indray.